Odol Vesarakaskaro tonga soa tanaty live indray isika rehetra. Natao isika androany dia anasa aloha efa nanomana zaka inavy no manko atody anankitelo. Za koa tsy miteny hoe raha ohatra zany ka misy ambiny le ao an-trano dia tsy maninona fa ny antony mampatonga le hoe ampiana atody ny vola dia satria amin'izay mba lasa somary malefaka ny volon-drika lapiso kely mampalefaka volo. Dia efa nitoto tongolo ihany koa za, hitanareo nitoto tongolo efa voatoto dia atambatra miaraka aminazy ihany koa. Dia rehefa avy eo ianareo moa zany tsy maintsy manakobana amin'ilay volo amin'ny alalan'ny savony na koa izao somary misimisy menaka ilay izy dia ampiana savony aloha zay vao ampiana karazana shampoo. Hitanareo ilay tsara misy ilay marika hoe collagène ity dia ireny atao samy manao izay anakobanana ny tarehiny ny volony fa tsy voatery akorindreo hoe tsy maintsy andeha hikaroka ilay zavatra mitovy ohatran'io fa andao tonga dia sasana amin'izay ny loha, andao tonga dia ampiana ilay atody amin'izay ny loha anankiray loha ny ataoko vakiana kely aloha. Way kambana be ilay atody jereo kalonge jerefinareo fa kambana ilay izy hitanareo io iny zao ilay anankiray iny le tapotsy tamena no tena ilaina kaloha fa rofo koa rehefa avy eo tsy maintsy rofo koa aiza kosa ve dia very fotsiny volako mikipy voky dia sao nareo metratra hoe maloto le dosy ato amin'ny mahadosy anazy tsy maintsy sasana ilay izy zay vao rehefa ilay miditra mandro kalombailo ataoko hambana daholo ry zareo ilay atody tsy foka-piseho intsony ilay izy satria tsy na manjary lasa tonga dia hososorako ataoko betsabetsaka ohatran'izao dia amin'izay kaloha fa haiko kay mbola tsy hovahana ilay volonkala amity manao resaka mananiany fotsiny fanareo jerinareo nge raha tsy miraikitra be iny zao ilay volo iny nampiana ilay atody dia ampiana fanitelo indray. Ity tsy kavana intsony fa tsotsotra ihany dia hosorana tsara. Andrasana eo amin'ny atsasakadiny eo ilay volo zay vao kobanina kaloha fa misy milatsaka eto dia alaiko latsaka androany eto fa tsy latsaka omaly dikany dia afaka ampiasaina tsara mihitsy. Ianareo fa zao taona fitsitsina zao dia dikany izany tsy maintsy hoe tsy hitsitsina ilay zavatra kely sisa zay hitanareo izy iny dia jerefinareo zao tsy lasa mikobakobana tsara tarehy ilay volo andrasana kely eo dia avy eo ampiana an'ilay tongolo. Rehefa manao ilay tongolo zako dia mety tsy afaka miresaka intsony satria tsy na hitanareo ilay tongolo tsy rangoka be ilay izy dia lasa aty anatin'ny volo mandritra izay fotoana izay miandriandry kely raha ny tokony ho izy afaka atsasakadiny eo vao apetraka amin'ny tongolo iverina eo za fa kaloha vetivety.
Somary fafana kely eto amin'ny masoko eto fa mihitsana be daholo ilay izy. Mihitsana any amin'ny maso sahady ilay izy nefa zaho zao vao aminao an'ilay tongolo. Ilay tongolo no tena loza. Gaga zao nareo efa inona rito ataoko amin'ny tarehy eto dia ohatran'ilay karazana masonjoany ireny ito. Ny atody tena tsara mihitsy natao amin'ny tarehy raha fa ity zao aloha atao amin'ny volo. Tanay akory tsy midika hoe andana amin'ilay koa mividy atody foana isaky ny metsika fa raha ohatra ka mbola tsy voky ny kibo dia vokiso tsara aloha ny kibo fa tsy voatery hoe tsy maintsy andeha andany andro andany fotoana hividy ilay atody. Dia tonga dia ataontsika eto amin'ny tongolo amin'izay raha andany fotoana lava be tsika mianakavy. Iny amin'izay ary ilay tongolo dia mihitsana sahady ilay izy. Aleo ataoko makaty hariva. Oka aloha. Rehefa eo zao tsy afaka miresaka intsony aho rehefa avy eo raha vao miakatra ilay ilay tongolo satria tsy hita. Oka aloha. Miditra anaty masoko sahady ilay izy. Tsy resaka intsony fa tonga dia apetaka ity zareo dia akipiko amin'izay masoko satria izaho koa matahotra. Hitanareo iny? Io zao ilay izy io. Tsy afaka mamokatra maso intsony satria raha vao tonga any amin'ny masoko io tonga dia tombaky be ary avy eo. Io zao ilay ranona tongolo rehetra. Dia jereo tsara zao ato aoriana azy zao fa misy ilay izy. Nareo zao mieritreritra hoe tena mampiomehy koa ity sipa ity lany tongolo. Zany akory tsy midika hoe ndana mandany tongolo sy atody. Raha misy zany ny azo atao dia atao ilay izy fa raha tsy misy ny atao dia tsy voatery hoe hanao an'ilay izy ianareo. Ity tongolo ity ho an'ilay olona izay manana volo manifinify. Raha ohatra ka manifinify ny volon-dry dia tsy manina fa manao tongolo-ndry. Raha ohatra ndraika hoe tiandry mba hoe atevitevina ny volon-dry dia tena tsara ilay tongolo. Dia andrandrasana kely eo ilay izy. Ilay izy zao tsy maintsy mitsiranoka be ohatran'izao foana satria antony ilay rano. Hitandry io zao fa lany ilay teo amin'ilay izy teo. Dia miandry kely tsika. Miandry kely eo amin'ny 30 minitra eo izay vao manakobaka. Za rehefa ato mangirifiry be masoko. Dia ahoana tianareo sa tsy tianareo fa ireo zao masoko tirana amin'izany. Marary izy zany raha vao marary be io dia tonga dia andrasako avy eo tonga dia kobanina aingana. Andrasana. Zay andrasantsika eo amin'ny 30 minitra eo zay vao kobanina fa aleo aloha kobanitsika ilay tavoahangy. Za zao tsy mijery fa masoko fotsiny mikopakopaka amin'ilay izy io Takany tsy ahandry zareo satria tsy marary ny masoko Marary ny masoko zao zany hoe andrandrasana kely fotsiny aloha. Anakobana tarehy aloha. Raha ohatra ka afaka mijery zareo avy eo dia
afaka mijery any akaiko. Miandry kely tsika. Miandry kely izy efa kobanina. Zay. Eto mety. Hitanareo ilay mampatevina volomaso ihany koa. Ho anareo izay te hanatevina volomaso dia tena tsara be ny tongolo. Maka ilay singana tongolo ianareo miankina amin'ny fahazarana aloha. Dia somary raha tsara kokoa izany dia tapenana scotch ohatra. Dia ajanona eo ilay fofona tongolo izany tena ilay ilay potika tongolo dia iny koa mampatevina volo. Fa za efa nanao fa tsy hiaraka intsony ilay satria rehefa elaela ianao manosotra lavitra dia marary koa ilay maso eto ambany. Fa miankina amin'ny fahazarana fotsiny. Dia hobanina amin'izay raha angamba tena marary ny maso ka sapako mandeha fefy be ilay masoko nefa miaritra ako. Dia hobaniko ka. Hobanina amin'izay eto zareo tena tsy mety intsony a. Dia avy ato aoriana ny anona izany no hobanina voalohany tsy mahasisitika ny rano ty. Alana aloha ilay tongolo. Satroka ilay izy mipetraka foana eo fa tena mangefiry be loatra ny tarehako. Dia tsy maintsy kobanina natiana anazy kely. Ato aoriana aloha natao volo. Afaka mijery amin'izay za. Dia hono. Anao fa efa manao anazy afaka ve? Afaka ratsy ihany fa ho apitsika savony amin'izay aloha. Raha ny tokony ho izy a, miandry kely atsasak'adiny ny fahazahako fotsiny maika loatra satria tsy na ilay masoko marary. Dia ho apitsika savony aloha satria voloko feno menaka be.
dia hosorana savony. Izay savony misy ao an-trano tsy solana mihitsy. Savony ilay vaingana savony zany no lazaiko koa. Le menaka no tena alana amin'ny mivaingana savony be iny fa tsy hoe inona koa. Ve iny zao anosotra savony ny loha. Bana amin'izay aloha efa tsy dia maninona koa zao fa titinina efa niala ilay tongolo be dia kobanitsika indray ilay izy avy atao aoriana no atao. Ofa aloha atao aoriana no atao voly. Vitan'olona amin'iny dia hoapitsika shampoo amin'izay. Nidiran'ny savony atao anaty sotro fa tsy maninona izany. Hoapitsika shampoo. Apitsika shampoo amin'izay. Hitanareo mba tsy ahalana aingana ilay shampoo mba mahatsara ilay volo ihany koa dia izay mampatonga anaky miteny ampiana savony aloha satria lasa lany vetivety ilay shampoo raha vao ohatra ka hoe anona ny atao indrindra vao tonga dia iny analana savony satria tsy mandaitra ilay izy. Izany hoe samy izay tianareo ihany. Dia ohatr'izao indray ilay aoriana andrasantsika kely indray aloha. Voy indray voly kwa. Efa miezaka foana hoe tsy ho voly maso fa voly maso tsy afaka mirehatra.
kely indray aloha. Andrasana kely vao kobanina. Andrasana kely indray aloha vao kobanina. Dia miandriandry kely indray aloha. Izy izao tsy dia milasaka loatra ny anatin'ny maso ilay izy satria tsy inona ilay tongolo ihany misy milasaka ihany sasany fa ilay tongolo mahery vaika be nefa ilay tongolo tena tsara amin'ny volo. Rehefa zay hitanareo mbola misy potika tongolo ihany mipetaka amin'ny voloko e. Mbola misy potika tongolo ihany rehefa izany hoe eo ihany ilay izy. Aloha kobanina fandroana. Kobanina. Sarado. Mihodina kely indray. Apitsika shampoo farany dia vita. Ity ilay shampoo tsara. Tsy mivoaka. Tsy voatery hoe ohatran'ito ny shampoo ampiasainareo fa izay ananana ao an-trano fotsiny afaka ampiasaina fa tsy voatery hoe mitovy amin'io akory. Tsy mahazo mitady ny tsisy fa izay ananana ao an-trano no ampiasaina. Ity a. Sady ito manitra be. Misy soratra izao eto ambany hoe anti hair fall, iarovana amin'ny volo tsy hiongotra. Nefa rehefa mibango volo miongotra ihany ilay volo fa mampiresaka fotsiny ilay mpivarotra. Maika lafo e. Fa io zany miankina amin'ilay fanananao. Hitanareo nareo zany raha tena hoe te hividy ilay hoe tena avo lenta dia misy mpivarotra any amin'ilay cosmétique, ilay mpivarotra shampoo ranoray ireny any ianareo no mijery ilay lafo vidy ireny tena mety. Fa raha hoe vidividy zavatra ohatran'ilay anako ito zao vidividy taitaitra fotsiny dia aza manantena hoe amin'ilay moka azy ambony ary ilay rano. Dia aza manantena hoe eny tsara izy fa eny e tsara ihany ilay izy tsara fa mila mba hoe miandriandry kely fotsiny zay. Zay
Dia inona indray no ataontsika? Ndao aloha hamaky. Dia hamaky commentaire-nareo aloha mandrapa kobana ny volo. Ity ny kobana farany dia vita. Kobana farany dia vita. Ovakiana ny commentaire-nareo rehetrarehetra. Tafiditra anaty maso be ilay izy. Tena tsy maintsy kobanina ihany ry zareo. Aloha kobanina ilay izy fa tena marary ny maso. Alô kobanina dia rehefa vita avy eo ny fanasana dia miresaka. Ao ve? A ver, mbola nadava Madagasikara sa tsy sonio. Afaka tsara izy teo, sambola misy. Afaka amin'ilay atonotono fa ny atao volo tafiditra anaty sofina ny sasany fa tsy maninona fa kobanina kely. Atao tsara kobana tsara. Mbola marary ihany ny masoko a. Afaka tsara izay ny savony. Afaka ihany koa ny anareo izay renge lasa manify kely ilay voloko miarisa izao. Manify kely ohatran'izao ilay izy. Saingy tsy foko tapahana satria tsinona mba tiako indray za zany mba ho lavalava volo fa tsy hoe volovolo foana e. Ahoana nareo? Efa nisy sariko taloha taminy navoaka hoe sariko taloha tamin'ny mbola volovolo. Ampy amin'izay.
ny androany. Vita aloha zany androany. Vita ny androany. Dia amafana isika menakavy, amafa volo. Le ametraka hanina amin'ny tarehy za iny ka efa nampify izy teo. Fafana ny volo dia tsy fafana moa za fa eny e, amainina moa zany le volo. Any an-tokotany any tsy dia misy masoandro loatra fa tsara hitanareo rehefa manamaina volo dia tsara ihany koa le hoe masoandro manamaina volo fa tsy ilay le atao amin'ny ilay atao le saromana amin'ny lamba hafa, saromana serviette zany. Dia hovaliana aloha ny commentaire anareo a. Maka karazana commentaire vitsivitsy ako zany aloha mba hanalavalavana fotoanantsika. Vita iny fanasana loha dia maka commentaire anareo zahako. Inona no atao manalava lataka? Teo lava lataka foana zany izy zany. Inona zany atao mba teo lava lataka? Ka averiko aloha ny lesona teo aloha efa voaingana le izy atao alolo kely tao le izy. Nisy fanontaniana tamy hoe tena bota kely le lataka zany efa 2.5 taona ny lehilahy dia ao anatin'ilay 2 mandra-pahatonga eo miala sakana ka hatrany amin'ny olon-dehibe eo no mitombo hita hoe manomboka mialava any amin'ny tombo betsaka ilay lataka. Raha ohatra ialahy zao ka voateraka dia eo amin'ny 3 cm eo manodidina eo na 4 cm eo ny lava lataka. Dia rehefa manomboka faha 5 taona ialahy tsy mahatsikaritra hoe lava sa fono mialava ihany izy fa tsy dia ngeza. Manomboka eo faha 10 taona ialahy dia eo ihany izy mialava ihany fa tsy dia ngeza. Fa rehefa matomboka eo amin'ny miala sakana eto amin'izay a dia eo manomboka hoe hita hoe miavaka ilay habean'ilay lataka. Rehefa tonga ilay faha 20 taona, raha ohatra zany ialahy ka hoe 10 taona na 20 taona ialahy no miala sakana, lasa be feo, lasa be volo, lasa mamaly ray aman-dreny, lasa bokon'ozatra, lasa miseho milay be. Dia ny dikany zany rehefa tonga 20 taona dia mitsahatra fitombony lataka. Raha ohatra indray ialahy ka hoe any amin'ny faha 4 taona any no eo ilay miala sakana, lasa be feo, lasa be famaliana, somary taratara kokoa zany ilay miala sakana, dia any amin'ny 20 taona zany raha farafahatarany no mitsahatra fitombony lataka. Raha ohatra ka 30 taona mahery any ialahy hoe jerena ilay lataka fa ray centimetatra fotsiny dia misy olana zany dia izy dia mila manatona mpitsabo. Ka io ny vatantsika olombelona ange tsy voatery hitovy ry zareo e. Misy ange ny olona hoe ohatr'izay ihany koa toe-batany tsisy maratra izany fa ny maha-izy anao dia izay no hifalio. Fa kosa zany raha hoe tena tia lisany teo lava lataka, manatona mpitsabo ny lisany dia ny mpitsabo no manamboatra anazy ho lasa ho lava. Misy an'ilay hoe manosotra menaka dia izay tiany ialahy zany raha hoe ho any amin'ny dokotera tsy maintsy jeren'ny dokotera fa tsy vidividy fanafody fahatany. Oka izay le vidividy fahatany satria ny toe-batan'ny olona tsirairay dia samy manana ny vatany. Nisy izao any ambadimbadika any vaovao nampiseho amin'ny namana hafa hoe nahita fanafody tato anaty Facebook ilay mamany dia avy eo nataony tamin'ilay zanany ilay izy kanjo nampalahelo fa tsy nety tamin'ny zanany fa mahay ny hoditr'ilay zanany. Dia hitanareo zany tsy mitovy ny toe-batan'ny olona tsirairay na samy mitovy taona azy. Misy ny hoe marefo ny hoditra, misy ny hoe matanjaka, misy ny faharoa.
dia arakarak'izay manantona mpitsabo izay ny fanafotony dia ny mpitsabo no mamaha olana dia izy no manao alezy. Fa zao raha anao plastique chirurgie lahy, ny plastique chirurgie dia mahato 5 taona eo faharetany. Ka raha ohatra lahy ka hoe tsy manam-bola ao anatin'izay 5 taona zay dia ho hitany lahy fa ny dokotera dia tsy hanamboatra ila tahaka izany mihitsy raha tsy manam-bola lahy. Noho izany hafa foana ilay natoraly, samy manana rehefa izay raha ohatra moa ka izay zany mahafinaritra lahy tsy manino fa ny olana koa nefa raha sendra maty tampoka raha dokotera dia iny nataony lahy tsy maintsy andeha hanantona mpitsabo hafa indray lahy. Kanefa ny fahaizany ny teknika zany, ny teknikan'ny olona samy manana. Ohatra raha ohatra ka samy mpanasa tômôbilina zao ny asan'ilay olona anankiroa, samy manana teknika anasa tômôbilina. Ny endra namana ray sasana daholo ny ao anatiny dia idina varavarana zay vao sasana ny any ivelany. Ny endra namana anankiray avy ety ivelany sasana ny aloha madio ny ivelany dia zay vao miditra ao anatiny manadio. Dia ohatr'izay ihany koa ny asan'ny dokotera. Ny asan'ny dokotera anankiray ilay tsabo lehilahy ohatra hoe tapahana ilay lataka dia tohizana dia ampiana ilay nofo vaovao dia amboarina eo ilay izy. Ny an'ny dokotera anankiray ohatra indray sendra hoe tohizana aloha dia sokafina ilay lataka dia eto amin'ilay ohatra hitanareo. Dia ilay dokotera vaovao, raha hoe maty zany ilay dokotera taloha, ka raha ilay dokotera vaovao no hoe hitsabo ilay lataka lahy hanamboatra izy ilay dia somary sarotsarotra aminazy manao an'iny satria ilay teknika samy manana ny azy. Satria mbola mahatrika 5 taona be izao zay vao amboarina indray ilay lataka. Fa io moa zany tsy maninona izay tiany ihany io, ka raha ohatra ka tiany io amboarina ilay izy dia afaka manamboatra izy tsy maharatsy amin'izany fa izay tiany ihany io. Fanontaniana manaraka, ny vehivavy tonga fotoana. Ny vehivavy tonga fotoana dia samy manana ny fotoana ny vehivavy. Matetika eto amin'ny 28 sy ny 32 zany no eo zany ilay ny vehivavy fa tsy voatery ho izay. Rehefa manomboka miala sakana eo ny tovovavy manomboka 27, 28, 29 eo manodidina eo. Rehefa manomboka manambady ny vehivavy dia lasa miakatra any amin'ny 30, 32 ka hatrany amin'ny 36. Tsy misy olana izany. Dia ho azavaiko ilay manisa andro. Eto zao tsisy calendrier fa somary azavaiko maikamaika fotsiny. Calendrier 3 volana no alain-dririka lapiso kely tsy maintsy 3 volana no atao. Dia inona ary zany tokony atao e? Isaindry vao tonga fotoany androany dia soratandreo amin'ny calendrier tonga fotoana androany. Dia jerendry amin'ny tonga fotoana manaraka ary amin'ny ray volana manaraka eo viany zako ny tonga fotoana manaraka dia ho asindry poa indray. Jerendry avy eo anatin'ny 3 volana hoe firy zany ilay izy. Dia isaindry avy eo hoe firy ny ilay andro tao 28 sa 32 sa 31 sa 34 sa 27 sa 25 dia isaindry arakarak'izay. Eo zany aloha nahitana ny isan'ny fadim-bolana. Rehefa fantatra avy eo ilay izy dia atao -14. Raha ohatra ka atao hoe 30 jours ilay règle-ndry ilay fadim-bolana dia atao 30 moins 14. Noho izany 30 moins 14 zany firy? 16. Dia tsara kokoa zany raha ohatra nareo ka tsy manao izay zavatra dia miainga vary amin'ny 30 ianareo dia midina 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 dia mbola firy? 19, 18, 17 dia atao amin'ny 16. Atao amin'ny 16e jour indry zany ao ilay 14e jour. Eo ilay 14e jour fa tsy hoe isaky ny 14 dia 14e jour, tsy izay. Samy manana ny izany fadim-bolana tsirairay satria ny vehivavy rehetrarehetra misy indraindray première tonga fotoana, ny sasany 2, ny sasany 3, sasany 14. Dia arakarak'izay. Dia eo amin'ilay indray hoe dia aiza zany ilay tokony ileny sa aiza tsy tokony ileny? Ny roa andro ao aorianan'ny fadim-bolana zany indray aloha raha ohatra ka te ileny indray androany tonga fotoana. Dia raha hoe tapitra androany ny fadim-bolana ka te ilena dia afaka mampiasa kapoty aloha ny roa andro aorianan'iny. Dia ao aorianan'izay nareo afaka tsy mampiasa kapoty indray. Dia rehefa ho tonga ny ary amin'ny 10 jours ao anatin'ny 14e jour dia mitsahatra aloha. Raha te ilena ihany dia mampiasa kapoty. Dia mandrapaha tonga eto amin'ny 10 ka hatramin'ny 14
Dia eo zany le manomboka misy ilay atody miforona ny atody ao anatin'ny vehivavy. Dia lasa dia miezaka zany ry ao anatin'izay fotoana izay tsy maintsy mampiasa kapoty, na koa ohatra hoe na lehilahy koa nge afaka mianatra ny hoe manala lehilahy take. Tsisy olana mihitsy zany fa tsy hoe vehivavy foana akory no tsy maintsy hiaritra ao. Lisany koa maka ileny hoe lisany ange fototra eo ny lehilahy tsy mpanentina ao anatin'ny lehilahy be dia be mihoatra amin'ny vehivavy. Dia nefa ny vehivavy no miaritra kitra matetika vokatr'ilay izy. Dia ho an'ny lehilahy koa mba tiany lehilahy mba hikolokolo tsara ny vatany madama, tiany lehilahy tsara mba hiety tsara rehefa hiaraha dia tsy maninona izany fa atovy. Dia rehefa tonga atao aorianan'ny rehefa akaiky ho tonga ilay fotoana, efa voaremarika indrio hoe 28 na 32 dia ny 2 andro mialohan'ny tonga fotoana indria afaka mampiasa kapoty indray. Fa torohevitra ho an'ny lehilahy zany mba ho fitsonjovana ilay vehivavy dia mandana koa ianareo mandeha makany amin'ny dokotera manao vasectomie. Dia mba miadana tsy miasa saina intsony ianareo ao avy eo isam-bolana ny vehivavy hoe tena andeha hividy indray aloha, hividy an'ilay fitaovana fa fijerevana indray sao tonga fotoana ve tonga fotoana tena tara kely ilay izy. Zany foana ny ana vehivavy isam-bolana. Dia lisany koa raha izay ke manao vasectomie ke raha tsisy maharazana izany rehefa kamo ialahy manao vasectomie dia tsotra kely ny atao. Rehefa akaiky ho tonga ilay ranomaina dia esorina ilay lataka. Atao ahoana manala ilay izy? Averina indray aloha. Ity zany ilay lataka ity esorina ilay izy. Dia tapenana eto amin'ny lohan'ny lataka eto dia somary aolana kely ohatr'izao, aolana zany ilay lataka. Dia miandriandry kely eo ialahy 3 segondra 4 segondra miemotra avy eo ilay lataka dia vita. Afaka mbola averina atsofoka indray ilay izy raha ohatra ka mbola hitohy ianareo roa. Dia zay ka aloha ampiako ampiana servieta kely izy amin'izay zany mba vetivety dia maina ilay volo. Hitanareo mijerevinareo nge zao ilay izy izy zao ilay izy lasa misy potika tongolo mbola misy potika tongolo fa tsy maninona fa mba lasa fofofofon'ilay volo avy eo dia mba miraikitra lasa hita hoe matevina ilay volo. Fa oka aloha ampiana an'ity ny volo. Raha ny tokony izy tokony hivoaka ny tokotany any fa aleo aloha andeha amin'ny faliana indray fanontanianareo manaraka. Fanontaniana manaraka indray tsy mety izy izany tady ororaka. Fanontaniana manaraka dia hoe ny fiarahana mifanalavitra tsara ve ilay miaraka hoe mifanalavitra. Dia za anisan'ny mijoro vavolombelona aminareo ary efa nahita voamasobeako fa ho an'ny olona mpifankatia dia ratsy raha mifanalavitra, na mpivady na mpifankatia dia ratsy ilay izy. Misy tantara kely ho tantaraiko anareo. Mpifankatia izy anankiroa aloha zany hoe niona zany izy anankiroa aloha teto. Dia ny efa taty aoriana zany rakalakely no niasa dia lasa niasa lavitra raha lehilahy teto an-tanàna. Dia inona nataon-dra lehilahy? Nakavady izy dia niteraka anankiroa. Rakalakely tarehy lavitra tarehy zany tsy mahalala hoe fa manambady ity olona ity. Niverina tao aorian'izay dia raha lehilahy ilay vehivavy nanaovandra lehilahy zazakely tsy nalay mivady izay nge ilay toetra ratsy lehilahy amin'izao fotoana. Mahafinaritra ny lehilahy ny hoe milely sy roa fa ilay manao ady izy dia fady. Mbola manory foana ho an'ny tovovavy malagasy manokatra fe andeha tsy habeverana io dia hanenena ndreka. Niteraka roa lahy zany ilay lehilahy tsy nalay mivady aloha ilay zanak'olona. Miverina ilay sipany teo aloha lasa indray izy nilely niaraka tamin'ilay sipany teo aloha. Izy tsy miteny amin'ilay sipany teo aloha izy zany akery ka lanina ka efa mananjanaka anankiroa
Ny fianakaviana ihany koa tsy mahafantatra hoe manan-janaka anankiroa any ambadika any ity zanakay lahy ty, fa dia natao indray vodiondry. Vita ny vodiondry, raha kalakely zany hoe tsy mahalala hoe ity ne ka olona efa miteraka ary ambady, fa nahatratra tao anaty telefonina tao raha kalakely hoe misy le mitaraina ilay vehivavy le nanamboarana zazakely hoe ary ianao zany izay telo mianaka, eo vao taitra le sipan'le vao fa ngaho tena manan-janaka. Dia eo amin'izay le lehilahy raha vao nahatratra ny riam-body omby zao ary izy manao ratsy, fady amin'ny lehilahy aza miala tsiny zany, vitsy ny lehilahy hoe miala tsiny, tena iala tsiny kely piso, vitsy zany. Efa tratrambody omby zao tsy mba mahintsotra mafy hoe zao aky marina kalapiso kely nanambady zay nanamboatra zazakely zay dia tena mbaly izy fa mbola miala ilany, olona efa niaraka tamiko efa ela be io. Dia ndry zany efa manomboka hoe kôdikôdy amin'izay ndry hoe tena misy tsy mazava. Lasa ndry verina nanao ny asandry any lavitra be, io indray le ry verina tary amin'ny vadiny taloha, nanamboatra zazakely indray le ry, telo ny zanany. Jerevina re zany, tantara tena misy zany eny amin'ny fiarahamonina eny, telo ny zanany. Ary le sipa anankiray ary mbola tangiriany ihany, mbola hoe ho alainy vady, le sipany teo aloha. Hitanareo zany, ratsy anie zany. Dia fady amin'ny lehilahy hoe tena miala tsiny kely kalapiso kely fa nampijaly andriako na mitaka andriako. Dia le vehivavy le ary lavitra indray dia hoe adinonao zany feratsy, nahafantatra na naporofo amin'izay le vehivavy le niaraka tamin'ny sary aloha fa aity izy ka efa nahafantatra marina rehetra taty aoriana, ka zay nge hitanareo io marina io raha feninareo any anaty lavaka ary io na ho ela na ho aingana tsy maintsy tsy mipotro ho an'isan'ny fandaingalaingy reto no tiako lazaina io. Aok'izay le mandaingalaingy, isika rehetrarehetra ekena fa hoe mpanota manao ratsy tsisy olona tonga lafatra, fa rehefa fantatrao fa manao ratsy ianao androany dia ovay le famindra mahaiza manitsy ny tsy neny teo aloha. Lasa olo-baovao ianao avy eo aorianao avy eo tsisy maharatsy amin'izany ange faly daholo nge olona, fianakaviana koa nge faly. Dia avy eo le vehivavy indray mbola nanontaniany avy eo hoe allo zany zaka ionona raha ohatra ka tena tsy alehany. Le vehivavy indray mahazo tsiny le sipanao le tareha taloha, nefa tsy nisy fahadisoany le sipa teo aloha, dia nalay vady avy eo le vehivavy niterahany anankitelo. Ao anatin'izay fotoana izay le ry mbola mampiresaka moramora ihany, mbola manontany moramora momba andry. Dia zany hoe rehefa mahazo andry dia hoe fady an'le lehilahy ve mba hiala tsiny farafaratsiny. Alaina ohatra nge raha le lehilahy no niara-zany, ny lehilahy voalohany tsy mahazaka fiainana. Nampivady zao ara ka fantatry le lehilahy ohatra hoe mampirafy le vatany, tonga izy dia lasa taly, vehivavy tsisy levana, tsy fankatarana, ale tena mandeha any, na nenenako mihitsy ny nakavady ateny. Ary le vehivavy efa zany ny fijaliana ny retan'le vehivavy. Jereo tsara fa le vehivavy mahagaga koa nge ny vehivavy amin'izao fotoana e. Zaza anankiray namboarina tsy nalaina vady dia tsy mba ho tonga saina ve ndry kalapiso kely hoe tsy hilely intsony sanokatra fe intsony fa ndao indray hilely indray dia amboarina le zazakely. Ny eo tsy velona, ny eo apotro, ny eo tsy velona, ny eo apotro. Indry vehivavy koa nge le azo lazaina hoe tsy misaina amin'izay fotoana izay. Tsy mba tonga saina ve ndry ity zaza ity ne ka mila aditiny ny famelomana anazy, mamelona zanaka anankiray amin'izao nge tena mafy e. Na indry ny tenandry rery mbola sarotra sy mafy mamelona ny tenandry. Tsy maintsy ho ampitaina io zaza io. Nareo ve tsy mahita mamparelo mijery ny zazakely mbola tsy afaka CP dia ifa miala mianatra dia mandeha mitady vola mamelona mapakatra le zandry, fa le zandry mila mianatra. Potika ny ho avin'le zaza. Naninona mipotika ilay ray aman-dreny anie lely be loatra. Raha te hilely ianareo tsisy maharatsy an'izany, fa mila dinihana le izy hatraiza ny fetran'le izy. Mbola atoroko foana indry ry tovovavy indry dia aza miniminy foana ny teny lehilahy. Rehefa miteny lehilahy izy atao anake piso tiako be indry tsy azo
azo inono zany vava fotsiny ange zany ny zavatra ataony hoe tsara andriana azy fa tsisy milelalela be jetime tsisy farany eo vaky vody eo ndre avy eo dia lasa ndre izy mitady lataka hafa mitady lavaka hafa tena indrindra be indrindra ka zay ilay fitiavana fanalavitra ry zareo ratsy. Ny lehilahy voalohany tsy mahazaka izy raha mpivady ianareo roa tsara raha ohatra ka hoe mandeha manaraka indrira matoa dia anareo manorina fiaina vaovao. Raha mpisipa ianareo roa sarotra be ny noana azy zany. Eo fa na dia hoe atao ary ny soratra ohatra na vodiondry ohatra ianao raha vao manorina fiainana eo ao alohan'ny alahelo ny hafa tsy hamiratra zany ianao. Raha ohatra moa ianao ka tsy mahalala dia zay ohatran'ilay vehivavy io tsy nahalala le niaraka taminazy taloha ity lehilahy ity nefa olona mpandainga sady mpamita fa nampirofika alakely zay vao hoe niala fa so ihany koa aloha alakely fa tsy nandeha nilahady tany amin'le vehivavy le faniteraka roa ary ny loza ihany koa so ihany koa fa tsy be voka tao raha be voka tao koa dia indrindra be indrindra sady hiaraka amin'ilay vady volo izy miaraka amin'indrindra dia be voka daholo. Zay nge lamaody lehilahy amin'izao fotoana manamboatra zazakely izy dia manamboatra zazakely ary dia manamboatra zazakely ny ao tsy velona ny ao mipotsaka ihany. Ireny lehilahy ireny dia mila fahaizany lalàna tsara tokony fahaizany lalàna ireny tsy manaja vehivavy ireny. Asa loviana ny fanjakana fa mba handinika an'ireny. Ilay zazakely nge potika no avy ilay zazakely ireny zaza ireny tonga tety ambony tany tsy hoe anjely na bevoka madama fa sika toan'ny lehilahy sy vehivavy nampatonga anazy. Ny sasany zany efa tonga ao an-tokantrano tsy tamana dia lasa indray mandeha manenjika vehivavy anankiray nefa ny eo angeny io rehefa bevoka ilay vaovao dia ny eo ihany ny eo dia leo be fa tsy tia zaza fa ileny ihany. Any amin'ny tany mandroso ny ankamaroan'ny olona amin'ny tany mandroso aloha tsy maintsy vita maravita soratra fa rehefa misaraka mpivady ny lehilahy dia tsy mahay tsy manao adidy amin'ny zanaka iny tsy afabela misaraka zany mihitsy mivady samy manana ny vadiny izy anankiroa vady vaovao fa kosa ilay fitazana zaza mandray adidy ny lehilahy. Raha tsy manao an'izay adidy izay ny lehilahy dia enjely lalàna fahaizany lalàna ary tsy maintsy higatra ary zany daholo angeny any amin'ny tany mandroso. Any amin'ny tany mandroso nge betsaka ny misaraka satria ny vehivavy koa leo aliditra ny lehilahy tsy ny eto amin'ny tanitsika eto amin'ny malagasy eto ihany hoe maditra lehilahy fa ny rehetrarehetra fa ny any amin'ny tany mandroso amin'ny maha hoe efa maranin-tsaina ny olona dia mahalala ilay lalàna dia mbola ho atoroka indray andry kalapiso kely rehefa nambady indry any ndry vao manokatra fe amin'izay ndry mahalala ny atao hoe lalam-piainana. Raha ohatra nareo roa ka vita soratra sy vita mariazy ka tsy mandray adidy ilay lehilahy afaka atoro indry ny rangahy iny satria tsy manao adidy amin'ny zanakany. Fa raha ohatra indry ka hoe vehivavy mbola mpianatra indry ny bevoka afaka mandangy ny lehilahy iny avy eo tsy zanako e. Raha tsy ohatra hoe atao ho alaina raha atao jerena ny raha zany ampitoviana ny rahan'ilay lehilahy niaraka tamindria sy ny rahan'ilay zazakely ka mitovy dia eo indray vao afaka mitory hoe iry niaraka taminahy indri ve dia andany fotoana amin'izany zavatra any efa amin'ny fiainana amin'izao nge efa manahirana e. Isorohana an'izay loza izay dia oka aloha ilay milely aloha loatra rehefa lehibe indri avy eo malalalala-piainana izay indri vao miditra dia tsy maninona mihitsy. Dia ho an'isan'ilay mpandaingalainga fahatany reto koa oka izay ilay lainga ratsy lainga tsara lahatra sy toko fitaka lisany eny ange ny jinja vokatra nakafilisany androany ialahy manao toky amin'ny kialanina androany rapitso indray manao toky amin'ny kialanina rapitso avy eo ilay zanak'olona tena misy ihany koa nge bevoka zavatra tena misy manao siplery milely tsy milely aloha tsy miavitra hoe atrezany farany bevoka tao ilay sipa anankiroa ny ray tary ilay bevoka anankiray tonga dia niteny tamin'ny ray aman-dreny nena bevoka menatra ny ray aman-dreny dia natao haingana ny raharaha. Ilay sipa anankiray tary menatra matahotra ny neny tsy niteny efa ngezaka ohatrany ty mpivoy ao vao hita neny efa neny akibiteny dia ilay sipandria efa nakavady efa nahavita mariazy tamin'ilay vehivavy anankiray ndria tombo togaiky mahazo toko fitaka alaiko vady aty ndria
alaiko vata indri amin'ny tsy mahalala hoe ity lehilahy miaraka amin'ity ka efa nanao ambady efa nanao mariazy taty aoriana fantatry indri ihany no marina avy eo dia iny aloha tamindri mbola tsy nalala dia mbola nanamboatra zazakely anankiray ihany indri dia io ilay vehivavy n'izao fotoana izao mbola averiko foana ry kalapiso kely rehefa zanakareo ka tsy nalaina vady indri dia ohatr'izay mahatonga ilay lehilahy tsy naka vady indri dia tsy tia andri izy fa lely no nahafinaritra anazy izany ny fahafinaretan'ny lehilahy lely ka raha tsy nalainy vady indri teo dia ohatr'izay fa tsy hanamboatra indray akory manome vola-ndry isan'andro ka izy manome vola-ndry isam-bolana nga izy ny karama avy eo omendry tsy tompo fitaka no mena indri foana menaka indri nefa ny ihany eo amin'izay izy menatra hiaraka amindri eny ivelany eny vao menatra inge io lehilahy miaraka amindri ny dikan'izay dia efa manambady izy any ambadika any na efa manana sipa vaovao dia nahalala ihany raha kalakely avy eo taty aoriana akaiky olona miaraka aminazy efa niteraka sady efa manambady dia iny ny alalana ratsy ange zany tena mafy sady ratsy nefa dia mampalahelo fa lamaody lehilahy malagasy amin'izao fotoana lasa lamaody fa manana izy ny lamaody dia nazara gaga sy talanja ny fiarahamonina lamaody nefa zavatra ratsy le zazakely io hoe zany tsisy dikany fa le zazakely ny hoavin'le zazakely potika daholo ny hoavin'ny zany ankizy dia ny mampalahelo le ankizy rehefa lehibe dia ohatr'izay ihany koa le ataon'le ankizy rehefa lehibe satria tsisy manoro ny ray aman-dreny fa misy ray aman-dreny hoe manoro ny zanany ny lalam-piainana rehefa lehibe indrindrinao dia izao ny zavatra tokony ataondry mila mafy loha indri mila mandika ny hoavindry zay indri vao hoe manambady vitsy ny ray aman-dreny manoro ny zanany fa dia tsy haiko hoe ratsy ve le manoro ny zanaka mahitsy ampitiava fa dia mihinan-kanina raha ohatra ka tsy mahay le ankizy angany tena tandremo tena so tsy mahay lany fotsiny ny écolage lany fotsiny vola amin'ny écolage izany hoe dia fampianarana ho any ankizy ratsy ange zany raha tianao ahomby ny zanakao dia enao ray aman-dreny no manova famindra voaloha raha tsy nahay le zanakao tany am-pianarana miaraka mipetraka eo ianareo mianaka atoroy zavatra tsotra izy aloha ohatra hoe ray ampiana ray roa ka raha iny le izy dia dokafy izy tena mahay indri tena mahay lahy tena faly be mihitsy raha ohatra ka manao ohatran'ny foana lahy tena tiako be mihitsy izy rehefa manaraka rehefa manao devoir indray rehefa manao devoir indray dia ataovy ohatran'izay foana vao maheno fandokafan'ny ray aman-dreny ohatran'izay le ankizy dia lasa mahatoky tena aloha voalohany indrindra manana hery avy eo dia lasa manana finiavana hikarokaroka sy hanao zavatra tsara izany ny fanoloana ny ankizy engany mba hanao ohatr'izay daholo ianareo ray aman-dreny ary ity kapokapoka lava ity tadio tsara fa mampijaly ankizy anareo vao angana nisy vaovao tany amin'ny aloha tany hoe nkapoha le zanany dia mandeha dia mivoatra teto dia mamankoa moa zany malahelo le dadany mikapoka fa andonge ho jerentsika ilay dadany io mba nianatra ve ilay dadany mino fa le dadany koa dia olona tsy nianatra fa ireny kapoka reny ange zareo dia misy fiantraikany amin'ilay zanaka io zanakareo rehefa lehibe lasa mpiady aman'olona maro zany ary ambonin'izay dia ianao ray aman-dreny mamono anazy io voalohany halany rehefa lehibe izy tena maro zany fa tsy mandainga pirofo eny amin'ny fiarahamonina zany mipetraka ao an-tsainy zazy foana hoe ity le namono ana tambola kely maty koa tena androany dia hitanao tsara fa ianao ray aman-dreny io rehefa miady aminazy rehefa lehibe dia ho valiny aminao le izy pirofo hita eny amin'ny fiarahamonina zany dia ohatr'izay le mikasitanana raha tianareo ahay le ankizy iny ankizy iny ange taloha tamin'ny andro taloha le hoe mahazo mikapoka ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ratsy ange le izy sady amin'izay le ankizy tsy ao anatin'ilay fianarana ny sainy fa lasa mararo zay voadariko andray zao iny ty
Any am-pianarana hoe efa afa-baraka amin'ny mpianatra, voadariko ny mpampianatra, aty an-trano koa anao mbola voadarika ny mangana ny tanana, ny vaofy ny hoditra, mafy ange zany e. Tena mafy ange zany e. Ary engany ny ray aman-dreny mba tsy hanao an'izany fikasihan-tanana zanak'izany intsony. Ianao ray aman-dreny mikapoka io ny voalohany hanenina rahatr'izay rehefa lehibe io zanaka ao io, satria io zanaka ao io ny hanindry anao amin'izay fotoana izay. Porofo tena fiarahamonina io zany. Fanontaniana manaraka indray ary. Ho jerentsika fanontaniana manaraka. Efa maina ve ilay voliko? Tsy azo atao mijanona ela be atao anaty anako ao ilay volo io satria maina ihany ve ilay voliko aloha amboarina. Avela amin'izao hoe sa tokony mba hoe saromana kely ahy. Aloha nga saromana kely ahy fa mba tiako ilay saromana kely ahy. Atao mankaty aloha dia izay vao saromana. Raha ny tokony ho izy io zareo tsy saromana ohatr'izao a. Tsy dia tsara ilay saromana fa zafy mihitsy zany mampiomehy. Raha ny tokony ho izy ny volo dia tsy saromana fa atanin'andro. Dia ny anahako nefa tsy hatanika andro fa avela ohatran'izao fa tsy manino. Fanontaniana manaraka indray dia ny hoe misy lavaka anankifiry ny vehivavy. Tena tsy hitako mihitsy ilay tamin'izaho tamin'ny voalohany hoe aiza ny atao. Eny ary. Misy lavaka anankifiry ny vehivavy. Misy lavaka anankitelo zany vehivavy. Ny iray eto aloha ilay lavaka many, ilay pipi, ilay lavaka eto amin'ny ampovoany, lalanjasy, ary ny vody mangery ny lava-body. Dia rehefa milely zany dia ilay ato ampovoany no atsofoka ny lataka satria ao no misy ny lalanjasy. Izay ilay izy. Fa maninona no fa tsy tokony ho resahana ato anaty Facebook ilay izy. Tsy afaka resahana ato anaty Facebook ny resaka lely. Izay zany ilay fanontaniana manento. Tsy ampy-taona ny zanakay. Ho an'ilay tsy ampy-taona zany. Ny vaovao zarain'ny composé dia ho an'ny olona tsy ampy-taona mihitsy, indrindra fa ho an'ilay mpianatra vao miala sakana. Izay ny zavatra zarain'ny composé. Ary ny any am-pianarana zareo dia misy ny atao hoe science natioraly. Tsy izay ilay izy? Rehefa afaka CP ianao dia miditra taona fahaenina dia ao ianao manomboka mianatra an'izany. 10 taona ange ny ankizy, 12 taona ange ny ankizy. Ka maninona ianareo ray aman-dreny tsy mandeha makany am-pianarana, aza alefa any am-pianarana ilay ankizy fa hajanony ao an-trano. Satria tsy tianareo hianatra ilay science natioraly ny zanakareo. Ary raha ny tokony ho izy ihany koa tokony fohanana any am-pianarana ny atao hoe science natioraly dia tsy misy intsony ny dokotera. Aok'izay. Asan'ny dokotera ange mijery ny vatan'olombelona ny taovan'ny dokotera. Ny vatana. Ianao rehefa makany amin'ny dokotera tsy maintsy jerena daholo ny loha, ny vatana, ny nono, ny vody. Dia ianao koa raha ny dokotera dia menatra ianao antsy ampiseho menatra be aho. Raha ohatra ianao ka marary ny ariara ho an'ny indrindra fa ho an'ny mpampitraka. Ny mpampitraka dia mianatra momba ny fory, ianarana daholo aiza ny lohany, aiza ny molotra, aiza ny vody, inona avy ny ao anatiny ao.
aiza le mampiteraka, aiza le tokony ihoana zazakely. Ko maninona misy mipampiteraka asan zareo nge zany e. De hoe ratsy le izy, fa ratsy ahoana? De oka izay le ratsiratsiratsy mitsara zavatra amin'ny endrika ivelany. Rehefa ratsy le izy, ratsy tianareo le vidéo de aza mijery. Jereo tsara fa vidéo rehetrarehetra izay nataoko a, tsy misy publication na indray mandeha hoe partager le izy e, ataovy j'aime e, ataovy maximum e, tsy misy an'izany ny vidéo zaraiko na indray mandeha na publication na soratra ny zaraiko, tsy manoratra an'izany aho. Antony de satria tsinona ilay resaka lazaiko ny ankamaroany de ianareo menatra hoe ilay ve tsy haiko hoe inona le izy. Tsy manoratra an'izany mihitsy ako na atao anaty vidéo rehefa tapitra hoe misaotra betsaka mijery ato tonga de j'aime be daholo, partage daholo, tsy manao an'izany aho. Na publication tsy manao an'izany. Raha misy zao manao publication momba ny composé any ambadika any ka manao an'izany hoe partage eo de j'aime eo de like eo, tsy zary any. Fa olona hafa mitady j'aime sy partage de zay tiany io. Fa ny anahy tsy ampiako an'izay le izy satria tsinona samy manana ny eritreriny tsirairay. Ary ho anareo ray aman-dreny le milaza hoe mahamenatra le izy. Ianareo ray aman-dreny ake efa nanamboatra zazakely. Ianareo ke manoro vilana ilay zanakareo, milaza ianareo fa tsy azo atao le izy. Ny zanakareo efa 10 taona, efa andeha lely de tsy ho kakafy ianareo manday amin'ilay zanakareo, ratsy le izy a, nefa ianareo nahavita nanamboatra zanaka ngoza be. De eo le zanakareo avy eo mahita hoe mandainga ianareo. Manoro vilana zanaka ange ianareo. Maninona tsy tsorinareo amin'ny zanakareo marina? Tsy ilay milely no ratsy, fa ilay toe-tsaina tsy mahalala no ratsy. De io le fieritreretanareo le tsy azo resahana ahoana. Makanesana am-pianarana de teneno mpampianatra hoe tsy ampiana intsony ny science naturelle de mijanona. Rehefa tsisy intsony zany a, tsy misy intsony ny dokotera malagasy rehetra manafatra dokotera any andafy isika malagasy de milamina daholo. Amin'izay fotoana izay composé tsy miteny intsony. Any amin'ny tany mandroso ange zareo e, ny ankizy be dia be nge no milely mbola tsy ampy taona e. Raha mijery ianareo vaovao any amin'ny Google any, be dia be any. Za aloha tsy manoro hoe inona le izy, fa raha hijery ianareo betsaka ny olona tsy ampy taona milely any amin'ny tany mandroso. Kanefa ireny maninona tsy bevoka? Fa malagasy milely kely tonga de bevoka. Eo ange le olonantsika malagasy ilay bevoka aloha loatra, fa tsy ilay milely. Milely afaka milely fa ny bevoka ny tsy azo atao. Izay mampatonga an'ilay pejy mitsangana hoe mba ho torohevitra ho an'ny tanora indrindra ny tovovavy malagasy mba handinika ny tokony ataony. Lehilahy ange tsy ho endry zany mihitsy e. Midira ianareo amin'ny Don Bosco, ny generaly ao amin'ny Don Bosco ao de manana afatra ho anareo ary vaovao avany koa nisy nalaiko avany aminazy satria misy afatra ho an'ny lehilahy. Izy mihitsy de mijoro vavolombelona miteny fa ny lehilahy ny fahafinaretan'ny lehilahy voalohany rehefa hoe anambady izy ka mila vehivavy izy de resaka lely no mahafinaritra anazy voalohany. Ianareo lehilahy misy nareo mandefa fanontaniana message anako an'izany a, mahamenatra. Rangahy efa manambady ianareo no nandefa le izy taty, de eo apetrako aminao ihany koa zany ramose. Midirana amin'ny Don Bosco de any mametraka le fanontaniana ihany koa. Izy de mijoro vavolombelona mihitsy. Ao anaty vidéo ao le izy, afaka mijery koa ianareo any amin'ny YouTube satria nozarainy generaly any le izy hoe ny fahafinaretan'ny lehilahy de resaka lely, tsy misy afa-tsy izay. Ary porofo hitantsika ny fiarahamonina ange zany mampalahelo e. Lely fotsiny fa ny mampalahelo eto amin'ny malagasy le hoe tsy fahalalana. Afaka milely ianao na lehilahy na vehivavy, fa mila hoe mahalala ny mahasosoa mahafinaritra satria izay mihitsy ilay malagasy amin'izao fotoana hoe aiza ny tombotsoa an'ity raha ilely ianao, aiza ny voka-dratsiny raha ilely. Izany nge mbola tsy hain'ny malagasy tombotsoa hoe mananjanaka ianao hoe tena sarobidy, fa ilay fameloman-janaka avy eo nga manahoana.
nga vita mitente fahatany fotsiny milelilely fotsiny. Izay mampatonga anaky manory foana ny tovovavy malagasy oka aloha. Mbola tsy ampy taona indry, mbola mpianatra indry, raha te heleny oka aloha. Rehefa lehibe indry tonga taona mahalala tsara ny tsara sy ny ratsy ary fantatry indry tsara hoe iza no anjarandry. Raha isarahan'ilay lehilahy indry fa hoe tsy mety saraha zakitsina sarahany style zay tsy te heleny. Ny isandrisana amin'izay sara ho tany lehilahy mohaka ve ny iarahandry. Indri raha mbola vao mpisipa dia izany ny ataony indri. Mainka fa rehefa mpivady ao vao tsy manaiky ilery indri tonga dia felaka be mahazo indri. Vao tsy manaiky ilery indri tonga dia daka be mahazo indri. Ary rehefa tsy manaiky ilery indri dia lasa koa izy mandositra. Ny lehilahy dia tsy tia vehivavy mahay van-doha. Inona ilay mahay van-doha? Malemilemy ohatran'izay. Rehefa misaraka ianareo dia indri hoe koretaka be dia andeha hamono tena dia miditra be aho. Vao maiky ilery lasa izy mandositra manenjika sipa vaovao. Raha isarahan'ny lehilahy indri androany tonga indri dia matika any, aleoko mandeha any. Mianatra indri tonga indri dia lasa sipa grossiste. Mianatra tsara indri, tafita tsara indri, manana asa indri. Fa jereo tsara fa iny lehilahy namita kandresina nainga tamindri iny mahita ilay fivoarandri ohatr'izay. Tonga izy dia hoe ary manako moa ilay sipako tena menaka be indray ako raha tena moka tena nariko indray izy nefa kay tena sipa amin'ilay fa nanina ary zako no nanary an'iny. Manenina izy avy eo mahita fivoarandri. Amin'izay fotoana izay efa tara loatra. Ka mbola atoroko foana ho an'ny tovovavy malagasy indri aza maikamaika loatra ilay pingapinga hanokatra feany loatra satria tsy azo atao ilay izy. Dada sy neny ao an-trano miteny tsy mahazo manao sipa. Izay fotsiny teny dada sy neny. Mba anontanio ange mba misy feanareo ray aman-dreny mitantara ny tantaram-piainanareo mivady taminareo mbola mpisipa. Vitsy ngamba ianareo ny tantaran'izany. Vitsy. Kanefa ny fahalalan'ny zanakareo ny fiainam-pitiavanareo ray aman-dreny dia manesika anazy misy fivoarana ary hiteraka fahalalana ao anazy. Za dia koa tantaram-piainan'ny ray aman-dreniko fahiny dia fantatro daholo ary misy anatra ho ahy ihany koa. Rehefa manambady aho dia izao izany no tokony atao, izao no tsy tokony atao, izao ilay loza atao, izao no tsy fitezana atao. Dia manentana ihany koa izao ho an'ny ray aman-dreny tantara ho an'ny zanakareo ny fiainam-pitiavanareo roa fahiny mba misy ahaizany manitsy ny diany. Io abola am-pitenena miteny hoe zara amin'ny lalana tokony alehany zaza. Mba manory ny lalana tokony alehany ve nareo ray aman-dreny? Mena hanina fotsiny dia izay. Ka vita mihinan-kanina ity fiaina. Raha mbola tsy mazoto hoe hanory lalana ny tokony alehan'ny ankizy ianareo ray aman-dreny dia aza manambady aloha oka aloha ilay milery. Janona foana aloha célibataire fa tsisy maharatsy an'izany. Tsisy betika io. Tompo manidiny ho avinao sy tompo manidiny fiainanao ianao. Fanontaniana manaraka aok'izay angamba fa izay tokony aok'izay. Fanontaniana manaraka izay tokony aok'izay za koa izany reraka be ako mijaridina be ato amin'ny dosy eto. Reraka be mijaridina eto amin'ny dosy eto nefa tokony hipetraka. Ho valiana farany angamba ity resaka farany ity. Fa firy taona ny tokony hilely? Ny fianarana momba ny lely dia manomboka eto amin'ny alasakana. Afaka mijery ianareo any amin'ny Google fa manomboka fahafolo taona dia manan-jo ahalala ny momba ny lely ny mpianatra ary ianarana any am-pianarana ilay izy. Miditra any amin'ny Google ianareo. Firy taona no tokony mahafantatra momba ny lely ny olombelona, ny ankizy. Dia ho hitanareo any amin'ny Google any fa 10 taona na 12 taona dia efa mahazo mahalala. Fa tsy miteny izy aloha hoe tonga dia milely. Ato izao raha ohatra ka ny
fandinihan'zareo siansy dia farafambany zany ianao 20 taona satria 20 taona na 20 na 20 taona ny vatanao eo no manomboka olon-dehibe ianao, manomboka mahalala ny tsara sy ny ratsy. Na izany na tsy izany raha mbola tsy ao loatra ilay fahalalana be, satria tsy na ao ankely manomboka ilay fahatanyrana amin'izay rehefa tsisy dista be ihany koa ianao rehefa manomboka 20 taona iny lehibe aty eo mbola tsy mahay ninina. Fa io zareo tsisy an'izany taona zany, raha farafambany zany 20 e, 20, 20, 20 raha mihoatra an'izay tsy maninona. Fa kosa tsy terena ilay izy, hoe tena efa lehibe 20 andreo dia lehibe sady tsisy asa ianao ny fianarana azy vitako ilely an'inona, avy eo bevoka dia avy eo dia hoe atao ahoana ilay zaza. Fa ilay izy tsy misy taona, tsy misy taona ilay izy anjarany tsirairay fotsiny no mandinika hoe rovinako no mahazoa tsara kokoa ny torohevitra hoe ianao rehefa manambady manana ny vady sahazanao ao ianao vao milely, na lehilahy na vehivavy dia izay raha no tokony ho izy ny lalàna ny feno fitiavana. Saingy mampalahelo moa amin'izao fotoana efa be dia be ilay inona moa zany tambazotra, ny fivoarana, zavatra rehetra eto sy eroa dia lasa ohatran'ny tsy dia lasa manino moa zany, lasa ohatran'ny adinodino ilay izy, ohatra lasa tsy dia sanisainy olona nefa zava-dehibe ilay izy. Na lehilahy na vehivavy ianao zany dia mba hoe mila hoe ao anatin'ilay olon-dehibe sy matotra miditra amin'ilay izy manambady. Saingy tsisy ifanomezan-tsiny ry zareo any. Izaho aloha dia milaza ny hevitra hoe tsisy ifanomezan-tsiny satria ilay fivoarantsika be loatra, ny fivoarana any amin'ny avy any ivelany ihany koa tonga eto amintsika eto dia lasa mitombo ilay fakapanahy moa zany sa inona filazana azy, lasa mitombo ilay izy dia ianao koa lasa tsy mahalala ny tokony ataonao koa avy eo dia izay. Tsy misy taona ilay izy fa ianao ihany no aton'izay dia raha tsara mba hoe rehefa manambady raha ny tokony ho izy miditra ao amin'ilay izy, saingy arakaraka ianao ihany io, ianao ozy fa tsy nareo, ianao ihany no tompo fanapahan-kevitra. Ho an'ny tovovavy hoe tsara indrio hoe rehefa manambady indrio vao mba milely ho an'ny lehilahy ihany koa, lehilahy ihany koa dia aok'izay ilay milelele sy roa fa andraso hoe ilay vehivavy ho ravaka ny tokantrano dia ao ianareo aloha milamina. Nisy fanontaniana indray koa ity ilay hoe nenahy raha vao tsy virgin ny vadiko dia tsy tiako mihitsy fa izaho mila vehivavy virgin, lehilahy zany. Dia ity aloha zany mino fa lehilahy malagasy manana ny toe-tsaina, fa raha lehilahy any amin'ny tany mandroso tsy manana eritreritra an'izany mihitsy hoe nenahy virgin ny vadiko, satria ny lehilahy any amin'ny tany mandroso dia mahalala tsara sy mahafantatra sy mahita daholo fa ny ankamaroan'ny vehivavy rehetrarehetra vatany dia vaky vody. Izay ilay any amin'ny tany mandroso dia tsy mieritreritra an'izay ilay lehilahy. Raha ohatra hoe izy dia mahazo vehivavy virgin dia izay aloha hoe iny, fa ny eto Madagasikara eto dia izay ny ankamaroan'ny toe-tsain'ny lehilahy malagasy, mila vehivavy virgin. Raha ohatra izany ialahy ka mila vehivavy virgin dia ialahy koa mila tsy maintsy hoe lehilahy virgin aloha. Fa tsy hoe ialahy mila vehivavy virgin nefa latak'ialahy efa mitety an'izao lavaka eto sy eroa izao. Vakiana ialahy ny vodiny ihanina, vakiana ialahy ny vodiny ihanina, lasa indray ialahy mileletsy sy eroa, fitahana ilay vehivavy mody anaovana toky, ary nefa ialahy ary miaraka amin'ny dia fomba ahoana moa ny azon'ny lehilahy virgin? Ialahy ihany ake dia mizaka ny zioga ratsy nataony ialahy. Ka raha ohatra ka hoe tiany ialahy zany hoe ahazo vady vehivavy virgin, aoka aloha zany milely mandrasa rehefa manambady ialahy, manana vadiny ialahy, mino ahako fa tsy maintsy anana anjara ialahy, virgin mitovy amin'ny ialahy no vadiny ialahy. Ary ny fanambadiana zareo tsy misy an'izany hoe iry no vadiko iry virgin dia iry ihany no vadiko. Fa ilay vady angery zareo ka anjara avy ao ambony no mandahatra an'io
Ilaza-porofo anankiray zahako, mpivady anankiroa hita eny amin'ny fiarahamonina. Mpivady anankiroa izy ilay lehilahy tena tsara fanahy aloha, fa mivadiny ilay vehivavy alika dia, sady mampirafy no tsy manaja no tsy hitany hoe le lehilahy tsara fanahy nefany izy indray lasa ratsy loha. Tsy nazaka avy eo le lehilahy dia lasa nisaraka izy anankiroa. Ilay vehivavy avy eo nanambady olona hafa, ilay lehilahy nijanona célibataire. Ilay lehilahy zany nijaly teo fa ilay vehivavy no naditra. Nisy vehivavy anankiray indray hafa manambady teraka anankiray, ny vadiny maditra be, mpamono, mpanitsakitsaka, ny zanaka anefa efa anankiray, dia lasa avy eo ilay lehilahy nandeha satria tsy tia an'ilay vehivavy. Ilay vehivavy zany nanana zanaka anankiray no taty aoriana tafahoana izy anankiroa, efa samy nisaraka. Ilay vehivavy nanana zanaka anankiray fa ilay lehilahy le tsara fanahy tsy nanan-janaka. Nivady izy anankiroa avy eo, ary amin'izao fotoana izao manana zanaka anankitelo. Miadana izy anankiroa. Ilay zanak'ilay vehivavy tamin'izaho voalohany tazaina ohatran'ny hoe zanany dia tsy misy maharatsy anazy. Ka izay ihany koa ho an'ilay vehivavy ihany koa, misy ilay vehivavy mahagaga fa rehefa sendra ny lehilahy tsara fanahy dia izy indray no miseho amin'ilay midingin-drano, mampirafy sy mampijaly. Dia ohatr'izay ny zavatra rehetra ange zareo manampetra. Ianao raha manao tsara androany dia jinja vokatra tsara, rehefa manao ratsy ianao dia jinja vokatra ratsy. Mino fa any ambadika any ilay vehivavy naditra sy nanambany iny dia sendra ny lehilahy alika ihany koa. Ka tsy aleo ve zareo mba miaina amin'ny zavatra kely mahafinaritra, manao kelikely mahafinaritra ny saina toy izay manao ny fiainana adala rehetrarehetra. Amin'izao dia hitako hoe miadana izy anankiroa ary tena mifanintona. Io zany tsy misy an'izany hoe rehefa virjine ianao rangahy dia tsy alaiko vary. Eny tsy mila virjine ialahy dia aza lely. Raha izay rehefa manambady ianao avy eo tsy maintsy ahazo virjine. Fa ny mbola afatra ihany ho an'ny tovovavy malagasy raha azo atao aky kalapiso kely dia miandry rehefa manambady indray izay vao mindela dia mba hafa kokoa izay. Hafa ny any amin'ny tany mandroso, isika eto amin'ny tany Madagasikara. Ny mampalahelo fotsiny dia ilay toe-tsain'ny lehilahy amin'izao fotoana. Jereo tsara fa vao nahazo vehivavy virjine aza ry leroa, lasa ihany mbola mampirafy etsy sy eroa. Lova mandeha mampirafy etsy sy eroa ihany. Ilaza-porofo anankiray indray zahako any amin'ny tany Arabo. Any amin'ny tany Arabo ny vehivavy dia tsy maintsy virjine rehefa miditra ao amin'ny tokantrano. Indrindra vao tsy virjine koa dia tapaka ny tendandry. Ny mahagaga nefa fa lehilahy dia mahazo manambady mihoatra ny anankiroa, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Raha manam-bola izy afaka maka vady izay tiany na firy na firy. Fa ny vehivavy iny anankiray iny ihany afaka mianatra tray flamena izy dia izay. Raha ohatra izy ka tsy tian'ny vadiny iny ka te hisaraka, te hijanona célibataire dia misaraka. Fa vitsy ny Arabo hoe any amin'ny tany Arabo hoe mijanona célibataire zany vehivavy fa tsy maintsy mijanona. Dia efa maninona ary ilay lehilahy nahazo vehivavy virjine no mbola mandeha indray maka vady vaovao ho alaina ho vakiana vody. Ny ankamaroan'ny lehilahy amin'ny tany Arabo ange zareo manambady anankiroa anankiroa farafahakeliny ho an'ny lehilahy tsy manam-bola zany. Raha manam-bola izy dia lasa mihoatra telo na efatra, fa ny ankamaroany dia anankiroa daholo. Tena maro nefa tsy mandainga. Dia izay no lazaiko hoe ny lehilahy na koa azo virjine eo ary izy. Misy aloha ny hoe manaja. Isaorana anareo lehilahy manaja tokantrano sy tia vehivavy sy mahay manaja izany fianakavianao an-tokantrano. Fa ny ankamaroan'ny lehilahy dia izay. Bibity foana mahafinaritra. Rehefa antitra ry leroa miakatra fa 40 taona any vao tonga saina. Midira nareo amin'ny TikTok ao.
Misy lehilahy anankiray teratany vahiny Amerikana, mijoro vavolombelona mihitsy izy. Lehilahy ozy fa tsy vehivavy e. Mijoro vavolombelona izy hoe tena nanenina vokatry ny ditra nataony nampahatonga ny fisarahana izy anankiroa. Ary izy tsy tonga saina teo aloha eo fa no efa antitra tateo aloha izy vao nandinika hoe fa aiza marina kay zany le tena olana tato. Dia izao izy zao lasa ino, lasa mpamory lalana indray ny ataony eo zao. Midira nareo amin'ny TikTok fa ao ilay eo mijoro vavolombelona. Ary tena marina zany, proof. Raha le mbola ato an'ilay vao 30 taona 25 taona ary ilay roa dia misy amin'ilay izay mbola mpanjaika. Tezina daholo ny lavaka rehetrarehetra io. Vola lany. Jereo nge te hanan-karena izy nefa laniana amin'ny filalaovana lena etsy aloha. Mazaka vehivavy anankiray satria nitindry. Ireny vola ireny fa maninona ireny tsy angonina dia amin'izay vidianana tomobila raha te hanana tomobila, angonina dia vidianana trano raha te hanorina trano lany fahatany amin'izao karazana vehivavy zao. Ny vady ao an-trano nefa amin'izay mampalahelo fa dia sôzanina, tsy mihinan-kanina, ny ankizy tsy voanoina ekolazy, mitrosa etsy sy eroa. Lehilahy manalaza. Aiza moa madama no azoto milelo? Tsy mazoto milelo koa nge madama amin'izay fotoana izay satria tsy hiaran'ilay atao hoe fanambaniana. Rehefa any amin'ny 30 taona, 40 taona any, izay vao tonga saina amin'izay izy. Tena ohatran'ny tsy nety marina atao ohatran'ny takizay marina ilay anindrira niaraka izay dia niadana izay. Tena misy patary marina, tena ohatran'ny tsara fa nanina ary ny tsy mivady. Eo vao manenina tongotra aman-tanana hoe tena ratsy ny natao. Dia amin'izay moa efa tara loatra. Fa fanentanana ho anareo be dia be ihany koa ny olona manoro hevitra ny TikTok fa tsy hoe resaka maniditsidina daholo. Aloha nge fa hosoratako amin'ny commentaire eo ny anaran'ilay rangahy mijoro vavolombelona tany amin'ny TikTok tany. Dia ny asa lehibe zao amin'ny TikTok lasa manoro ny olona mba hoe hanoro ny diany. Izay nataony eo. Dia afaka mijery anazy ianareo any amin'ny TikTok fa izay ny asany, izay indray zany ny ataony amin'izao amin'ny lalam-piainana zany. Izy manana ny asany zany eny aminazy eny fa ilay vidéo ataony zany resaka hoe fanolorana olona mba hoe hanitsindiany mialoha ilay fanenenana. Mafy ange zany manenina izany e. Sa mbola tsy nanenina ianareo? Ny fanenenana ny tena mafy indrindra sy mangidy indrindra eto ambonin'ny tany. Rehefa nanao ratsy ianao ka manenina dia izany mba hisorohana ilay fanenenana dia mila mandinika zany. Dia izay ry zareo ny resantsika sy ny androany fa mino fa nahafa-po anareo tsara ilay izy dia ny voliko ihany koa efa maina, reraka be zaho mijajirika eto amin'ny dosy. Dia manaraka indray dia mankasitraka anareo nanaraka ny fandaharantsika. Dia manaraka indray tompoko.